Iresaktsika androany makasika ny atao hoe herin'Andriamanitra. Satria ny ositra dia tsy inona fa herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra sy ny heriny zavatra ray ihany. Izany no resantsika eto androany makasika ny herin'Andriamanitra. Amen. Jerevy tsara le vavaka nampianaran'ny tompo amin'ny Matthieu 5. Fa rehefa maragna anazy dia izy hoe anao aneny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Ireo zavatra telo ireo zany tsy afaka misaraka. Fa kosa rehefa nandray an' Jesosy ianao, ho tompo sy mamonjy ny fiainanao, dia natao hanjaka koa ianao. Natao feno hery ianao ary natao hanamboninahitra ianao. Ireo zavatra telo ireo zany ao anatinao androany. Amen. Amen. Hery no afaka manova zavatra. Hery no afaka manetsika zavatra. Ary hery no ahafahan'Andriamanitra manampy anao. Raha hanova ny fiainanao Andriamanitra, andefasany hery ao anatinao. Amen. Raha tia hanampy anao Andriamanitra, ataony misy hery ao anatinao. Mazavaiko anao le izy androany. Efa nisy fotoana nagnazava taminao fa ny atao hoe hery amin'ny teny grika dia hoe exousia. Exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Zay izy amin'ny teny grika. Exousia. Ao amin'ny Matthieu 5:1 dia milaza ny tenin'Andriamanitra. Matthieu 10:1. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy hoe, ary Jesosy niantso ny mpianany 12 ankeo aminy, ka nanome azy fahefana, amoaka fanahy maloto, sy ahasitrana ny aretina rehetra mba mirofo rehetra. Amen. Ary Jesosy ozy niantso ny mpianany 12 ankeo aminy, ka nanome azy fahefana, amoaka fanahy maloto, sy ahasitrana ny aretina rehetra mba mirofo rehetra. Jerevitsika tsara eto ravakinao tsara fa nomeny Jesosy ny mpianany ilay hery sy fahefana. Io le vao nazavaiko anao teo hoe exousia. Raha azavaina amin'ny baiboly fianarana na hoe amin'ny Bible d'étude ny atao hoe exousia, dia tsy inona fa hery entina misafidy. Azonao tsara? Misy moa kiravana olona tsy afaka misafidy amin'ny fiainany. Na ny laoka andeha andrahony antoandro raha tsy afaka misafidy izy. Tsara nahita olo loatra an'izany ve ianao? Ha? Sa afaka misafidy dolo ve ny olona jiaby hoe za androany te hinagna rongisy. Tonga dia gisa be eo. Androany te hinagna kolokoloko. Tonga eo. Androany za te hinagna ron-dambo. Fa misy ampahan'olona. Zay tsy tonga eto izy androany, fa ny olona tonga eto manana misafidy daholo. Amen. Fa ny exousia, amin'ny fotoana tonga ao anatinao ty hery resako ty, dia lasa afaka misafidy zavatra ianao. Hery entina misafidy, anaovana zay mahafaly anao. Alleluia. Lasa afaka manao zavatra mahafinaritra anao zany ianao rehefa manana an'io exousia io. Ary ho azonao le izy androany. Alleluia. Jerevitsika tsara, misy fotoana zao tsika ohatra hoe ny volany apostika 100,000 francs, ohatra. Nefa ny zavatra ilainao mety 500,000. Lozy le eritreritranao anakiraiky miahagna moramora tsy zakany tsena. Mipetra tompoko. Fa tsy ampy tsy zakanao io. Ary ndraindray agny amin'ny feo fitretantsika agny, vao mahita hôtel tsaratsara zanao hoe tsy zakanao aty. Andebane aty e. Dembala ihany natao aty. Ndraindray arany sasany na izy metsena raha fidiny ny tany agnanovany tsena. Misy ny sasany araka le fandresako igny amin'ny arivariva igny izy vao masaky mandeha mividy hena. Amin'igny hono efa mitsiky tsara ny rano. Dia mahazo maromaro raha hividy fahefany. Tainy tompo zany olo zany.
Misy olo karan'izany. Raha sainao ndeha hividy voatabia na tomaty tsika, tsy masaky ma mividy le tsara. Fa le motramotraka regny moko mora 3 000 francs. Zany hoe, te hividy ihany izy, fa saingy tsy manana le hery mba ahafahana misafidy anao zay tiany. Itahinao Andriamanitra, ary amin'ny hery anao izy androany. Zany hoe, manomboka androany zany enoy tsara. Anao zay manantsofinao ka ianao andre, zay ambara ny fanamasina aminao. Fa manomboka androany, dia tsy ho faritany zava-misy itsony ianao. Mbola verika ihany hoe tsy ho faritany zava-misy itsony ianao. Satria ho isy herin'Andriamanitra irotsaka ao anatinao. Amen. Amen. Manomboka ho afaka amin'izay ianao misafidy anao zay tianao. Alleluia. Areto dia hizara fahasoavana ho anao zay mbola tsara nandeha roplanina. Anana fahefanandehan'izany amin'izay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Agnano karany ny paster ianao ndray andro. Tamin'izay mba nandeha tapitan-dranomasina voalohany, nasaiko nitsongon'olo za. Mba tsongonare koa zaho sao dia nofo raha ty. Nasaiko ataovy mafimafy zaho tsy rengy. Za tsy nofy tegna marina. Azonao izy? Manomboka omen'Andriamanitra anao ny fahafahana, ahafahanao mihoatra n'le limitinao hatramin'izay. Alleluia. Ary zay no antony ty fanosorana androany ty. Raha mamaky Baiboly ianao dia io ny fiainan'i Jesosy Kristy. Satria afaka nanao zay tiany izy. Amin'olona normal zao mitsangatsangana amoron-dranomasina. Zany ny fataon'olona. Mara sa diso. Fa neny Jesosy nandehandeha tambony ranomasina. Raha anao ke zao andeha amon-dranomasina ry dia amoromorona ake fogna anao. Marina sa diso. Fa za aloha mbola tsara nahita anao hoe andeha ambony ranomasina ndraiky za. Raha tsy hoe mandeha lakana, na mandeha sambo, na mandeha zatra, na asinao planche eo. Fa neny Jesosy te andeha tambony ranomasina izy dia tegna izy nandeha. Zay ngely ny tantara nasefotra ny Petere. Tamin'ny andron Jesosy nisy an'igny. Ary vakinao tsara ny tantara fa vohitan'ny Petere Jesosy tambony ranomasina dia ozy hoe mba antsovy mba mandeha aminao koa za. Ary nagnotany mazava tsara Petere, mba olona mia. Nagnotany mihitsy satria everin-jareo ozy ny Baiboly hoe matoto. Everin-jareo angatra. Hoe tsy normal ozy raha karan'igny. Mba hitanareo raha hitako takegny. Ozy Tomasy. Mba hitanareo raha hitako igny eo. Da ozy izy fa hitako. Dia faran'ny Petere moa le tia mitsatsangotsangona, mba olona mia. Anao marô sasy anao. Mba mivolagna koa la koa anao. Eo Jesosy hoe zaho migna rô to. Dia raha mba hainao marina ry ozy Petera, mba asevo za mandeha aminao agny. Fampitsongotsongo amizay ry Tomasy ry Matio, mba vita kiny any peledimy vita. Tondrasany teraterananjy ndraiky ranomasina to. Satria ny sasany netrehitra fa be poera i Petera, be zeste. Dia ndana vakio ny tantara fa tsisy olona voasoritra agnaty Baiboly nandeha tambony ranomasina raha tsy Petera rery ihany. Tsy marety tanina ho an'ny tompo Petera rery no afaka nandeha tambony ranomasina. Izy rery no afaka nahita n'le herin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy. Izy rery no afaka niaina le exousia tao anatin'i Jesosy. Androany ianao manomboka hiainan'izany. Za tena mamengavy ianao hoe mba manomboa ianao mino an'le fiainana extraordinaire. Alléluia. Ny fiainana ordinaire moka io le fiainan'olona tsotra. 1 plus 1 égale 2. Fa ny extraordinaire azo atao tsara ny 1 plus 1 égale 100. Amen. Ka izy efa extraordinaire zany. Mety teny ianao hoe mba hazavao hoe pastera, tsy hazavaigny. Izy efa extra zany. Amen. Amen. Vakio tsara ihany koa fa Jesosy navitan'izany. Tsy nanana afa-tsy mofo 5 zareo. Dia azany rano 2.
niaraka taminazy teo nefa olo tsy omby 5,000. Za milaza aminao fa na hividy trondro farak'izay ngezatsika trondro 5. Ny mofo dopay anankiroa, trondro anankiroa, na hoe tsy haiko zay ny vidinao tsy magnino. Ka ho zaraintsika aketo tsy ho ampy atsika. Fa Jesosy nanana le exousia, le afaka misafidy anao zay tiany. Dia na dia mofo 5 sy azan-dranoa ara, afaka navoky olona tsy omby 5,000. Satria tsy voasaka ny trangan-javatra misy tsony Jesosy. Amin'ny fotoana zany mifindrany aminao ty hery ty androany, enoy tsara. Tsy ho voasakana tsony ianao. Amen. Ny olona mety hijery ny dossier-nao fa hafa ny zavatra hitaneo. Ny olona mety hijery ny devoiranao amin'ny BPC fa hafa ny hitaneo. Ary tonga dia andeha hanome note tsara izy. Amen. Amen. Mino an'izany ve ianao? Alleluia. Mila mino ianao satria ny zavatra resako anao androany andeha hamadika an'ilay tantara-piainanao. Tadidiko nisy fotoana zay nivarotra tomobilin'ny papy. 4L kely zay tamin'izay. Dia tsy haiko fa tsy tadidiko ohatrino mandotsika anazy iny 5 millions vazy. 5 millions fa ela. Dia noetiko tegna ilay tomobily. Isaky za nefa tomobily io fa tena efa mandresy be. Igny manzesizesy tiavany mivady. Igny madame ny zesta ela amin'ny devant 4L. Dia isaky zay mba hoetiko 4L io misy manakina fo. Tsy haiko mihitsy raha magnova maso jare fa tiako rô 4L nao. Tsy aho jare. Nefa za mipetraka agnatiny ao latsaka ambany ary tongotsiko. Raha tsy mitandry. Azolo izy. Fa dia niova maso jare hoe. Araiky laza io mitonda teny izy ke mireo tsy momety 15 eo. Lefa le ny papy 5. Apa irezy kely le kakina hoe exousia hoe. Amen. Halleluja. Tsy devoly foana mahay fanaova maso zany. Sasany moko lany lera mandeha ariona andeha alaka fandrotana. Tsy mila mandany lera ianao. Fa androany andray hery ianao. Amen. Mivarotra tsy nandehandeha hatramin'izay iroborobo amin'izay. Fidiram-bola ny stop-top rehetrarehetra. Ho tapaka frein. Hipotsaka kopelina ny fitahina. Tsy azo sakanana. Fa ho avy any aminao amin'ny fomba mahery vaika. Ny fandresen'Andriamanitra. Mila mino an'izany ianao. Dia sady avereno hoe exousia. Amen. 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 Ary manomboka androany tsy miankina amin'ny vola sy materiel tsony ianao. Tsy miankina amin'ny vola sy materiel tsony fiainanao. Fa afaka tonga eny aminao zay rehetra ilainao. Afaka ho hitan'ny masonao zay tianao hita. Afaka mandeha amin'ny toerana tianao andehanana ianao. Herin'Andriamanitra ahafahanao tonga amin'izany. Halleluja. Herin'Andriamanitra. Amen. Amen. Gaga ndray andro. Nisy fotoana zany mba nisy ravitra nilako vola. Dia vao miala an-tragno dia hozy Jesosy hoe mivavaka zany Jesosy mba ino eky raha atao amin'izy ity ny fa mila volany. Alefa ozy manao pôzy metimety. Raikitra moako za igny mba nanao pôzy metimety. Dia raha misy vola ozy aminao mandeha amin'ny skoro. Tsofoka amin'ny skoro za tsy taitra karaha mbola manambola. Nefindra mba nividiko tao. Biscuit toka. Dia za mandany lera dia shako reko shaka karaha mbola mba hagnano raha. Dia vidiko le biscuit mba voavidin'ny volako dia nivoaka za. Za tonga velany dia ho aiza amin'izay raha. Dia ozy fa mijanona akeo maloha. Magnano jery atika. Dia igny amin'izay avy agny misy 4x4 zay mandalo amin'ny devant ohatran'izao. Dia tonga aminahy izy mijanona. Dia nampidiny ny vitre ananjy natondro ny magnano isaiky. Dia zana eo za so dia diso izy fa lasa. Amen. Tsy nidoko mihitsy izy. Tonga dia lasa izy tsy nijanona.
Zaho mbola tsaka rô sody magnala baraka. Izôvy. Ahoana ny ndeha hinonao an'izany? Done impossible zao zany raha anao mitandregny mbo maro ndraiky raha volagny. Tsy atokisako. Anao maray doko ake mara wisy agny miantsy. Azony izy. Ny zavatra tsy hinonao moa tsy tonga aminao. Fa mengavy anao zany androany anao ke mba ino. Fa andray hero anao androany. Alléluia. Amen. Nisy fotoana koa zany nasendy Jesosy andeha hagnano séminaire tagny Atoliara igny, tsy tadidiko a. Andalagna eo zaho miteny amin'ny madamoko zah io tsy te handeha taxi borosy fa te handeha aéroplane. Ozy. No tsy raha misy volan'izay ozy ka le handeha aéroplane nindro ndraiky. Za hitanao ke oza izy. Mbola mandraka fotsiny zah fa feno mivola agnaty telefonako. Ino daholo reto zah. Tonga Tananarivo, misy magnontany anao, aiza moa pastery? Ndeha Toliara. Ratsy lalagna ke hoe, tsy aleonao mandeha aéroplane. Mbola misy place angawa. Amen. Andao ozy antsika ozy andeha hanao réservation. Eno fa zaho tsy tiako le place tsotra fa place affaire ho an'ny tiako. Dao pastera. Pastera mo aller-retour sa aller fotsiny? Aller-retour. Amen. Nitry zay agnatiny eramady ao diva tik. Agnaty posiko vile tsisy vola. Fa exousia ndraiky nisy. Amen. Dia tsy hainao nahazo an'ilay olo fa aleo fa na pastera regleko anazy Zany ve oa? Iaho, zany eo izy. Ay ve. Ino izy no? Amaregny igny. Amen. Ka be da be amintsika nefa anaovako témoignage karan'izany. Fa vitsy kely mino. Ary tagny ampitan-dranomasina zay tamin'ilay fianarana mba nataonay. Nosorany lelan'Andriamanitra zay antsoina hoe pasteur Christ zay hoe enao ozy ho apôstôly fitahiana arabola. Amen. Zany zavatra zany tsy poerapoera tompoko. So deverinareo fa poerapoera. Fa zava-misy napetraky ny tompo atao anatiko ato le izy. Amen. Santonana amin'izany zao zavatra hitany masonao zao hoe. Ary tena matetika ijoroko vavolombelona nagnamboarana an'ity trano ity tsisy ariary folotsika nambariary. Fa exousian'ny asa. Amen. Misy olo sendra mba tonga karaha nataonao io. Mba sendra mba tonga izy nivavaka teto tamin'ny herinandro masin'ny Pasika. Dia tsy mpivavaka ato akory izy. Fa mba misy fotoana fotsiny izy mba mangy anay, mba mangataka vavaka, mba hoeto mbavaka ohatr'izao so. Dia rehefa tonga teto izy nahita an'ilay tragnontsika kakazo tena nampimeby. Fa antsika jiaby nefa faly awira. Everitsika fa igny le farany tsara. Lohanzy rera fa tsy taitra fagnambony aty. Everitsare fa io le izy. Da hitompo daholo tsika melakavy. Ray andro moa le izy mbola veritsika filma daholo ireo aneny zavanisy. Amen. Ino izy no apitson'igny izy tonga tagny an-tragno taminay. Mba mingavo za izy pasteur tsy magnano forcé izy mba mety ve izy raha mba andeha amboariko fiangonana io za daholo miantoko raha jiaby. Zay mitsy navaniko anazy Oza ary tsotra be ny teny navalako anazy ko mbola mifamatra an'izany zao misy devoly. Tsy olo andeha hagnano tragnombaligny ndefa makanao fa olo hagnano fiangona. Da iny Jesosy ianao. Ary zisika tsika miteny mbola tsy afapo zany noho zay misy ty. Raha zaka izy ke mbola tsy mafapo anao. Ozy fa mbola ho hitanareo ke. Amen.
Avereny kely amin'ny akaikinao hoe exousia. Halleluja. Za tena tsy miperapera aminao na magnano dokam-barotra aminao na raha misy problème ara-bola anao tonga afaty. Ary androany zany dia hizara aminao. Halleluja. Zay fahasoavana zay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Tsy hoe za manam-bola fa za manana exousia. Tahin'Andriamanitra ianao. Ary za tena mba tsy haiko fa ohatrany mamangy anahy ny fanamasina andao tsika mba hivavaka ho an'le olona nanomeny ity toerana ty. Nanomeny zao tragno hitantsika zao. Raha mba tsy mampany anao mba mitsangana kely angenao andao tsika mba hivavaka, ho hitambavaka izy. Amen. Zay zavatra mba fantanao fa tsara teneno hoe Jesosy eo, le olona ampiasainao nagnano an'ity tragno ity hoe Jesosy. Niantoka ny fandaniana rehetra. Dia tonononao daholo, avoakanao daholo satria anao nge le olona masimbava be igny. Asandrato ny feonao hiara hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako raha hiaraka hivavaka izay anandra-peo. Tondram-bavaka manokana ny mpanomponao, zay nokasianao, ny vanginao, nagnamboatra an'izao tragnom-piangonana zao. Didinay tompo ny fitahiana tsy ampoiziny, faela velona, fiarovana, fahatsarana ho amin'ny ankonana, ho amin'ny vady aman-janany, ny amin'ireo zay rehetra momba azy sy mahakasika azy. Ny tagna maherinao Jehovah'Andriamanitra omba azy, hiaraka aminy, ampandresy, ampahery, anokatra ny varavaran'ny lanitra ianao azy ireo. Ianao tompo amaly azy arak'izay mba ireny foana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Exousia. Ary za androany tsy anaiky raha tsy mifindrany aminao zay fahasoavana zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho hita taratra ny amin'ny fiainanao zany. Amen. Amen. Halleluja. Ary raha vakinao ny filazantsarany Jaona toko voalohany dia ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe fa izay rehetra nandray azo izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Efa ao anatinao zany io hery io satria ianao olona efa nandray an'i Jesosy. Ka androany ho confirmentsika le izy. Mialatsiny fa misy olona moko nandray mararim-bola. Misy karazan'olo mararim-bola. Anika vola 25,000 ifamaliny amin'olo bazary. Vola koa eo miregna hely edy anao. Akalala baraka ola bazary tompoko 5,000. Ary jovitany mitsy randragna ko tsy mitandrina. Za zao fa nahita olo mifanjovo randragna ta bazary amina question na 25,000. Toy za mansadary ino misy mampiadinareo? 5,000 anaty tsy fahinikeo. Dia namiako ananjy karantiry kosa 5,000 nao. Ya. Efa le niany fa mbola tsy avelako. Efa sakiteny zao airemo atao ariky. Misy olo ohatran'izany. Fa minao fenao tsy ohatran'izany. Ary mba te agnontany anao moa iza moa no tegna misy tombam-bidy? Enao sa ny 25,000. Anao no tokony misy tombam-bidy. Nefa sika masaky miady an-tsena amina 25,000. Ka ity resaka exousia zay azaveko anao ety tia, hery ihany koa azo ilazagna anazy. Hery na fahefana. Hery ahafahanao mifehy zavatra anankiray. Hery ahafahanao mifehy zavatra anankiray. Hery ahatonga an'ilay zavatra hiondrika aminao. Za mahita fa be da be ny zavatra hiondrika aminao. Satria ianao mitondra ny agnaran'i Jesosy. Ny agnaran'i Jesosy izy no andonga le ny lohalika rehetra. Ny lohalika ara-bola zany miondrika amin'izany. Ny lohalika ny aretina miondrika amin'izany. Ny lohalika ny fanilikiliana miondrika amin'izany. Ny lohalika ny tsy fanagnanasa miondrika amin'izany. Exousia. Amen. 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 Halleluja. 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 Satria inona moa mahatonga an'izany? Satria Andriamanitra dia manana an'ilay faratampona fahefana. Io ny faratampony. Raha ndeha hitady hery ianao tsy agny amin'ny mpimasiny misy hery. Satria mpimasy zany mbola Andriamanitra nagnamboatra anazy. Raha hitady hery ianao tsy agny amin'ny mpanao mazy. Satria mpanao mazy mbola Andriamanitra nagnamboatra anazy. Fa le Andriamanitra nahary an'izao tontolo zao, le Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy any Nazareta, izy no manana hery faratampony afaka nagnampy ianao.
Halleluja. Henoko sady fa manomboka mikorina le izy. Henoko sady fa manomboka mandray an'le izy ianao zao. Ary ho hitanao fa mbola tsy tapitra ho herinandro ho isy zavatra hipoka. Po amin'ny fiainanao. Halleluja. Tsy poneny motonao de. Fa fipoahana ara-bola. Fipoahana ara-kasa. Kontoneranao tonga. Tsy mangalavela izy. Amen. Halleluja. Ary ho izy fa hitampity goavana be. Ain'Andriamanitra atao zany. Fa zay verinao devoly fogna mahay magnano raha karan'izany. Andriamanitra koa mba mahay magnano an'izany. Tahin'ny tompo ianao e. Tahin'i Jesosy ianao e. Halleluja. 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 Ny afahan'izy io anefa hiasa dia mila manana finoana maherisetra ianao. Mila manana inona ianao? Mila manana finoana maherisetra. Matetika azavaiko foana atao hoe finoana. Satria betsaka amintsika mbola mieritreritra fa ny atao hoe finoana dia fiangonana. Anao koa zao raha misy mahita dia ho zareo hoe niova finoana ndraiky. Misy andeha amin'ny tany ianao zao anao rehefa mirava avy eto. Avy taiza mala karaha ny pôzipôzy. Niova finoana. Ny atao hoe finoana ozy ny Baiboly dia fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Dia zay karazana finoanao zay zany mila maherisetra raha tianao hiasa ilay hery ao anatinao. Amen. Ny olo malemilemy moko rehefa dia tiany devoly ampahoriana. Sady sahirana mihitsy vao mahazo valimbavaka. Dia hiara hivavaka tsika dia molotro ny fogna kikeriny. Hivavaka tsika dia raha vao mafimafy le feon'olo angely dia zany indrindra tompo. Aozy. Raha vao mafimafy le vavaka le olo marinana dia zany mihitsy e. Amen. Tenena kaiky anao malemilemy hoe zany. Tahin'i Jesosy ianao. Mila manana herisetra ra-panahy zany ianao. Raha tianao ho vaky le hery anatinao. Halleluja. Sasa zany namandroaka devoly. Miala. Miala hoa. Devolin-jovy voaka amin'izany. Hitovy amin'ilay komika be ny pasteur Aldina hoe nisy sarim-bavony ninjenkiva. Vonin-kiva. Ale. Zalo lela ridy tsy mety jalo. Ale hoa. Ela aloka fa tadiny ramatra igny. Ale. Efa saika voakaiky izy voly afatra. Ale hoa. Avy eo am'izay olo gaga bako olo avy tandakoro. Ala, karaha sy lala. Masika ny alikanaka eo. Mbola levaly koa ny feony. Tenenina kaiky anao malemilemy zany hoe. Tahin'ny tompo ianao. Fa le finoana maherisetra no resako anao eto. Ary raha vakinao amin'ny Baiboly dia milaza hoe ny zavatra rehetra ozy dia hainy mino. Amen. Ahoana ny ahafahany mino mahay ny zavatra rehetra? Herisetra. Ary tsy vitany manana herisetra izy efa manana le exousia izy ao anatiny ao. Halleluja. Ary ny olona mino tsy mangina fa miteny. Paoly apôstôly dia niteny an'izany mihitsy hoe nino zay ozy ka dia miteny. Zany hoe raha mino ianao fa ianao afaka manasitrana mila miteny amin'ny marary ianao hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Fa tsy magnano an'ilay vavaka hoe Jesosy eo. Raha mba azo atao hoe afonjaho aminany gripa ny zanako. Mbola malemilemy koa zany. Manana finoana ve ianao amindra anazy aminao magnino tsy alefa andavapako any. Izy zany mino ihany fa azo transferena ny gripa. Alefa azo amba andavapako any le roa. Dia amin'ny anarany Jesosy. Raha mba mety. Afondraho amina gripa ny zanako. Atsay.
manam-pinoana andeha amindra le gripa aminazy izy magnino raha lefa agnatina tsy haiko e. Tahiny tompo ianao. Mila maherisetra. Alléluia. Alléluia. Ary ny baiboly ihany koa dia milaza an'izany amin'ny Matthieu 19:26 fa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra atao. Matthieu 19:26. Ny zavatra rehetra ozy ain'Andriamanitra atao. Dia Marka 9:23 koa izy milaza ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zany hoe ny olona mino zany lasa mitovy amin'Andriamanitra. Vakio tsara raha magnaraka Biblia mandinika baiboly ianao. Matthieu 19:26 izy milaza fa amin'ny olona dia tsy hay atao zany fa ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra. Matthieu 19:26 misy an'izay. Dia ny Marka 9:23 ndray milaza fa ny zavatra rehetra dia hainy mino. Inona zany natonga anao hitovy amin'Andriamanitra? Ianao mila mino. Alléluia. 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 Amen. Ka ny mamadika ny klasitsika ho ao amin'ny klasy misy an'Andriamanitra zany dia tsy inona fa ny finoana. Ary misy ny finoana malemy, misy ny finoana matanjaka, misy ny finoana lehibe, misy ny finoana kely. Tahiny tompo ianao. Alléluia. Alléluia. Raha mamaky ianao amin'ny bokin'ny Timoty toko 2:1. Timoty 2:1-2 zay miady ny atsara ny finoana. Ka izany finoana tsy raha azo azo foana fa mila ady, misy kombao. 1 Timoty 6:12. Ka ny alahelo sy ny fitseragna tompoko tsy mitondra vahaolana. Anao magnano tarehy malahelo lava io. Akory manao torana bavy. Tsolahy dada. Manao kory manao to. Mbola tsy fantatsa mihitsy hatram'izao. Na andatsika ranomaso 4 litra eo anao tsy mamaha problème zany. Fa mila mahery ianao ary manana herisetram-pinoana. Alléluia. Amen. Le natoroko anao tamin'ny alakamisy arivo hoe raha misy problème alefaso mafy radionao. Asivo kitsinjatsinjaka ao. Afo 10 minutes dia azo avela misy mahita. Raikitra amin'izay. Yes! Oui! Pare anao mandihy. Regny zavatra regny mampiakatra le finoana ao anatinao, mampatanjaka ny fisainanao ary mahatonga anao tsy ho resy mandrakizay. Dia rehefa mba miteny ianao, aza miteny zavatra negatif lava. Nagnanakory manao tora-papany. Rehefa ny sasany za amoazany vadiny mandry vary fotsy tsisy. Raha misy zany mba reraka avy ny asa dia mba natorotoro. Mifoazy edy anao ty. Mifoazy maro. Anao kondro tsisy asa aloha e. Tsy hitanao varitsika lany. Izy fa miasa aloha mbola ampidiriny agnaty asa aloha koa raha misy. Tenenina akaikinao olona tsy milamina hoe. Raha miaraka ketraka ke moa nareo izovy tsony ny ampahery anareo. Eia? Za zao fa nahita olo karan'izany. Antragno ake zareo. Ya. Sarotro bako sabeka ataonao tsy nikoragna ndraiky e. Siramamy lany. Kafe le nohanao nandregny igny farany. Varitsika koa le ataoko hariva ataoko tavela zay koa raha hoisy. Itretiko amizike atao sosoa dia hohanitsika jiaby. Ary izy mivolagna tsy moemoey. Ia, mahasiaka ndraiky izy. Karaha izy regny ividy ananjy. Tenenina akaikinao malemilemy daholo zany hoe. Raha mba hitanao problème le izy, fomba magna problème tsy karan'izany. Fa mila courage malonao. Raha olo andeha hiady zany, hiatrika ady zany, ka fa ranomaso alefa loloha, moezany adversaire. Raha hiady zany no mila miseho matanjaka. Tsaroko zay taloko fa hikatroko andragno-bokon'olo regny. Alaigny ndraiky tany atao magnaniova. Usa, bababasha. Mahity rora loha fo valina. Vava mo zay.
La amaky vavan'olo koa zahay eo. Misy fotoagna za zegny zala mbô fi tsy te amaky vavan'olo zala za zegny. Maregny igny zare fi ty lefa. Azonao izy? Ka hiady ke. Fa tsy hoe hiady, azo atao mibotsin'orogno edy reo e. Hiady, atao fandro ambany fandro e. Ohatran'izany ataonao rehefa misy problème, tareny miketroketrona, tsy ahitanao tsikitsiky izy, tsy ahitanao fifaliana izy, tsy hainao raha magnano anazy. Nefa misy herin'Andriamanitra agnatinao ao. Ary androany ianao hosoran'Andriamanitra. Miala veto ianao matanjaka, mandresy, mahita ny voninatr'Andriamanitra. Noho izany aza malemilemy itsony ianao fa mahereza. Halleluja. 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 Tsy maintsy managna ianao zany le antsoina hoe agressivité ara-panahy. Zay no antsony devoly hoe, antsony devoly ndray hoe, azafady antsony baiboly hoe manotra noho ny mpandresy. Le mivakiny pasteur Adelaide teo hoe kanefa ozy na dia izany rehetra zany, manotra noho ny mpandresy sika. Ary raha vakinao amin'ny baiboly, Jesosy Kristy dia nantsona hoe lion'ny Joda. Za milaza aminao fa liona zany tsy misangy. Amen. Lion'ny Joda. Ary ile nizaragna le révélation ndray mandeha igny hoe natonga ndry Daniel tsy nohan'ny liona. Satria tsy nahita Daniel ny liona tao anaty lavaka, fa nahita lion'ny Joda. Jesosy Kristy ny agnarany. Ny liona samy liona tsy mifampihina. Voay samy voay tsy fagnekitry. Tahiny tompo ianao. Ary vao nijery le liona saika agnatony, jereva ny liona maventiventiny teo. Nipirina moramora izy, sady nanam-pagnahy. Ary amin'ny fotoana mahitanao problème, mahita zavatra goavagna izy mahitanao, tsy hakitika ianao problème. Amen. Mba mino an'izany ve anao aloha e. Halleluja. Mila inonao ty zavatra androany ty fa madika ny tantara-piainanao. Hitondranao lavitra, tondranao amin'ny fandresena, tondranao amin'ny valim-bavaka, tondranao amin'ny fahombiazana. Halleluja. Halleluja. Reo zavatra mila anagnanao reo. Mila manana finoana maherisetra ianao. Na tsisy ara mavita mimoe. Na dia voagedrigedrin'olona ara mavita misotro coca. Na dia miatrika olana amin'ny tokantrano ara mavita mividy pizza. Halleluja. Zay ny atao hoe finoana maherisetra. Na tsisy ninina agnaty poketra mavita magnano amenina mafy be. Fa sasany zany nge vao tarafinao dia efa fantatra. Ary ny afantarana ny sasany ony raha vao tsisy vola izy, nataony zanany dola poketra ananjy. Dia mbo mivolagna zegny le zokizoky, mama poketranao. Vle fa raha nisy vola igny, nahazo vely zegny zazany dadany. Ozy vle agno satria tsisy raha ke. Iny tompo ianao. Avereno kely amin'ny akaikinao hoe exousia. Halleluja. Faharoa, meteza ianao olombavaka sy fifadikany. Vavaka sy fifadikany. Secret reo avagna e. Mila tia mivavaka anao. Mazoto mivavaka. Amin'ny alarobia zao tsika agnano fifadikany. Fa ny fifadikany nataontsika moa tsy eto. Satria andrean'ny bishop tsika ny alakamisy zoma. Andrean'ny bishop Patrick eto. Alakamisy zoma ariva. Dia ny alarobia zany ho isy karazana décoration mba spécial kely atao ato. Amen. Dia fody zany ty toerana ty mba décorentsika tsara. Dia agny an-tragno aminay agny antsika manao fifadikany. Fa ela anao zay tsy nagnano e. Mba tonga aveky anao amin'io. Sady efa vakansy mpianatra. Mandenga ndraiky mbola agnaty raha mpianatra raha. Agnaty ranao nino. Mpianatra fa vakansy verinao tsy haiko. Tonga anao amin'io. Tahin Jesosy ianao. Tokony olombavaka ianao sy fifadikany. Fatelo, ataovy zay atonga anao ho feno fahalalana.
ataovy zay tonga anao feno fahalalana. Zany hoe ny lesony karazanao aketo io zany agnisan'ny zavatra tegna ilainao io. Maharegny tenin'Andriamanitra ianao, maheno fampianarana ianao, mahazo vavaka ianao, mahazo tsodrano ianao. Satria ny olona manana fahalalana, za milaza aminao fa tsy azo resena mandrakizay. Halleluja. Ary zay mahatonga Baiboly milaza hoe ringanao izy ny oloko noho ny tsy fisiny fahalalana. Raha vao tsisy fahalalana zany ao anatinao dia ringana ianao. Ary ny atonga ny olona anankiray amin'ny fahombiazana dia izy mahafantajavatra. Ary ty fiainana ara-panahy ty dia feheziny ny antsoina hoe zavatra fantatra. Raha ty hanana tanjaka ara-panahy ianao, inona mba zavatra fantanao? Fa raha sanatria ny vava tsy mahainao fa tsy ho lasa amin'izany ianao. Tsisy raha hainy raha tsy renezany an-danitra. Renezany an-danitra. Herigny impito ony dia mivoaka devoly. Apa! Renezany an-danitra. Maseny anaranao. Tonga ny sokafony masonilany mbola miringiringy fogna reny. Tonga ny fanjakanao. Taony ny sitraponao. Ety an-tany takiny eny an-danitra. Na mba herinao indroapolo io. Tsisy devoly ivoaka zany. Misy namako zay na rarony izy magnanofo ratsy fogna izy kandroaly. Dia nafarany dolo Baiboly namany efa roapolo. Sasany ataony an-kongotra, sasany ataony amin'ny ondana, sasany ataony amin'ny sisiny akato. Vomeony izy ny bateny raha reny andeha tatafitrano. Satria na ho isy Baiboly zato ary aminao eo. Ka raha mbola misy zavatra tsy fantanao, aza mieritrretranao andrisy zany. Satria ny tontolo ara-panahy za averiko ihany miankina amin'ny zavatra fantatra. Ino mba fantanao? Anontany kely nake, ino zao mba fantanao e? Ny zavatra fantana ndraiky efa maty andeha an-danitra. Zany mba fantana. Soragna betsaka aloha mba efa nafantatra ianao. Ino zavatra fantana? Zala maheray zala devoly tsy tery lalagna. Zany raha mba fantana. Tsy ny soa ihany no azotsika avy amin'ny Jehovahandriamanitra fa totokiho koa. Nefa adigny fa verseny Job ane zany. E mony soa ihany va ozy no azotsika avy amin'ny Jehovahandriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Misy sasany hoe devolony tsy tery lalagna. Dia ny nahy matetika averiko mihitsy aminareo agny izy tsy tery lalagna. Aminaty izy tery lalagna. Raha misy miteniteny anao an'iregny dia avereno aminanjy mihitsy. Ovagna kely hoe le raha nivolagninao teo hoe. Aty aminaty hoe devoly hoe tery lalagna. Fa tsy haiko hoe ny tany hafa agny. Aminaty izy tery. Tsy tokony ho fomba fiteninao tsony zany zany. Isaky mahita aretina dia tazo mahery, aretim-ponitra, tension ako hoe, tsy nenao zany io. Mila ovanao ny fomba fiteninao, ovanao ny fomba fijerinao, ovanao ny fomba firesakao, dia ho hitanao fa hiasa amin'izay le exousia. Hiasa amin'izay io ary za mahita fa hiasa io. Na tonga anazy tsy niasatra amin'izay le fisainanao mihitsy ny problème. Ianao mieritreritra fa tsy afaka alefan'i Jesosy taksi ianao ve mody? Ianao ve mieritreritra fa sarotra amin'i Jesosy ny andefanao posiposy mandeha zisika an-dakoronareo? Anao nefa ny voamiala vety, lasa nataoko rakitra marabola. Mbola nisy propétrine koa taky. Mbola nisy connexion ko matindia tongotra niany. Bero, matindia tongotra tokotra. Fa manana tanjatsaigny. Na tsisy vola raha agnaty posinao, alefaso lavitra eritreritrinao. Amen. Amen. Alefaso amin'ny zavatra tsara ny fomba fijerinao. Fa zaferana vola agnaty pokety. Andriamanitra raha nangamboatra anao tsy nangamboatra vola. Marina sa diso. Raha nangamboatra an'izao tontolo izao Andriamanitra tsy nangamboatra vola. Fa nagnino damaseva no afaka niaina teto. Satria nisy an'io exousia io tao anatiny. Dia rehefa lasan'ny Satana zay karazany zavatra zay, nalefa n'Andriamanitra ndray Jesosy Kristy. Dia amin'ny minitra ny olona anankiray mandray an' Jesosy, mierigny normal agnatiny ao le exousia. Manomboka amin'ny tian'androany ity, ho velo anatinao ny herin'Andriamanitra. Ary ho mpandresy ianao fa tsy ho resy. Ho lohany ianao fa tsy ho rambony. Ho ambony ianao fa tsy ho mbany. Ary anakarena fa tsy mahantra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana moramora no amin'ny toerana misy ianao dia mivavaha. Misaoran'Andriamanitra.